Akasitrahana hatrany ianao tompoko vavy sy tompoko lahy nisafidy ny fahitalavitra matv amin'izao arivariva izao toy ny mazatra dia atao anatin'ny fandarana mahery indray isika fandarana mahery izay amin'ity nananao ireo vaovao misongadina eo misehatry ny fanatanjahantena tamin'ity herinandro ity indrindrandrindra fa tamin'ity faran'ny herinandro ity hoentsika nomboana fandarana ary ny eo amin'ny sehatry ny baolina kitra nasionaly satria dia Notontosaina teto Antananarivo sy tany Mahajanga ary tany Fianarantsoa tamin'ity faran'ny herinandro ity ny dingan'ny ampavalon-dalan'ny amin'ny fiadianany ny amboara ny Madagascar na ny Telma Coupe de Madagascar taranja baolina kitra araka izany teo amin'ity dingan'ity dia maro ny zavatra niseho anisan'ny nisongadina indrindra tamin'izany na resy ekipa voasokajy iovavety vitsivitsy teo alohan'ny knapsa sporitas raraka teo amin'ity dingana ity nefa izy ireo no tompon'ny anaram-boninahitra farany raraka ihany koa ny ekipan'ny FC zanakala avy any Matsatra ambony eo ihany koa ny Iskafota avy eto Analamanga ary ny Kosfa avy eto Analamanga ihany. Vokatra nisongadina indrindra tamin'ny dingan'ny ampavalon-dalan'ny fiadianan'ny amboara nasionaly taranja baolina kitra na ny Telma Coupe de Madagascar natao tamin'ity faran'ny herinandro ity ny nahararaka ny ekipan'ny knapsa sporitas izay tompon'ny anaram-boninahitra farany. Resin'ny ekipan'ny Telma Berger tamin'ny sarainy ohatra tokoa mantsy izy ireo tany Mahajanga itolakandro io. Tetsakilan'izay dia nampitombo ny fahavoazan'ny tranoben'ny fianarantsoa ny nanamotsana ny ekipan'ny SD Lamanga tamin'ny sateriny ohatra ny ekipan'ny knapsa sport tetsy amin'ny kianjan'ny Masina. Ny aloha izay dia atao rin'ny fanalavam-potoana no ny batan'ny ekipan'ny Otiva Ambatondrazaka amin'ny fandresena nanoloana ny ekipan'ny Iskafota. Nisaraka ady sahala rainoray moa ny rototo atao anatin'ny 90 minitra ara-dalàna. Vokatra anisan'ny tsy nampozina ihany koa nanolian'ny ekipan'ny Rabaza FC avy any Atsimo Atsinanana ny ekipan'ny Kosfa Analamanga tetsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina ihany omaly sabotsy. Nisaraka ady sahala samy tsy nisy ny tokony rototo atao anatin'ny 20 minitra ny lalaovana. Tany amin'ny fandakana tiro but 10-3 vao nivoaka mpandresy ny ekipan'ny FC Rabaza.
nisikaritra tamin'ity lalao ity fa mbola manana ny maizy azy ireo mpilalao fahiny tao amin'ny Scorpion tahaka andry Jimmy Koundé, Laitina, Ivan, Patrick Masinga zay milalao amin'ity ekipa natsinanana ity. Ny aloha izay dia nahazo ny tapakila andehanana any amin'ny hampaefadalana ihany koa ny ekipan'ny RTS Jeto Madar efa nandresy ny ekipa Mama FC tamin'ny saha 3-0. Any fotoa fotsy fa hitanao za mikandrakandra kely aty Mahamasina aty zay nampatonga na hoe nalevako tany. Staka ireo ekipa sasany voasokajy goavana kanefa raraka teo amin'ity dingan'ny ity kosa fa nahay nampiseho ny mahavavety azy ny ekipan'ny LGK plus Analamanga tamin'ny Fianarantsoa. Lavin'izy ireo tamin'ny isa 4-0 tokoa mantsy ny ekipan'ny FC Black Star avy any Vatovavy Fitovinany. Torak'izany ihany koa ny ekipan'ny Fosa Junior FC tany Mahajanga dia nanamotsana ny ekipan'ny Tana Formation Analamanga tamin'ny isa 7-0.